mety hoe tsy ampy le tany an-trano fa ny anaty busy a aza mienomieno zava-poana fa ao dia mivavaha fenoy a jesosy a fenoy a fenoy a fenoy a dia mivavaha dia miraisa e fa raha vao tsy feno ianao a dia misy zavatra hafa miditra ao dia lasa mora susceptible ianao dia lasa mora kizitiny ianao dia lasa olana micrée olana ho anao ianao fa mila feno jesosy tsika tsirairay avy alleloia ndao tsika hitehaka mafy a andraisantsika amin'ny pasteur Jao avy any Ambasay. Vetivety zay mila feno jesosy dia ny teny ho avy eo akatoavy mety tsisy ifandraisany amin'ny problemanao fa mankatoava tsotra fotsiny dia ho faly aminao jesosy. Taontsika avy hatrany dia hitsangana hamatika an'izany teny fiainana be zany mba ho tonga fahaterena lasa manery anao le teny ataovy tonga faniriana aloha le teny any Andriamanitra mandefa teny ianao mandray an'le teny dia mila maniry an'le teny ianao zay vao ataon'Andriamanitra aminao le teny zany tsy hoe mitranga ho azy ny zavatra be dehibe sy voalaza teo hoe ny solution satria sekolim-pamana olana antsika ny vahaolana ozy izy ozy izy Andriamanitra teny ambava-mpanompony androany dia le Andriamanitra miaraka aminao ataovy mandresy lahatra anao aloha zany fa raha na hivavaka aritsika ka anao taribavaka faran'izay mirehatra tena teny mbola tsy rehinao miaraka amin'ny teny tsy fantatra mbola tsy fantatra mihitsy no ataoko eto dia miala maina eto ianao satria tsy ianao araka eto tsy misainty amin'ilay izy akory za zany efa tera-tsemboka efa migogogo mihitsy mangataka lizy tsy misainterese amin'izy io dia tsy voarainao lizy fa za mandray ny afo taiko eto mantsy tena ekekanao mba fotao eto koa ny ianao hoe alleloia ary zany mihitsy ny tokony fenao anatsika ataovy mandresy lahatra anao ny hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe rehefa hikarakara dia miaraka aminao Andriamanitra dia rehefa tavavoaka ny fikarakarana dia sava aloha mandeha rery amin'izay tena tsy zany jesosy ny ao am-pony jesosy rehefa hoe hiaraka nareo mianaka dia miaraka hatramin'ny farany avao fontanao dia mangatamin'Andriamanitra ho tompo vavaka mba ho tonga vesatra atao natoko mandresy lahatra ny teny fa natao hiaraka aminao tsy natao handeha rery tsy tokony hisaina olona hiarahako lalana fa tokony mahavita mampifantoka ny atao natoko fa ny miaraka aminao ny tena vahaolana amin'izay rehetra mety mitranga manahirana amin'izao herinandro vaovao zao misaotra tompo mamangy ianao ny famanginao tsy voatery le andrasanay fa ny zavatra sura le tena ilainay vavak'izay mba hiaisotra sy hongotana avokoa ireo fandraisan-dahatra hoe inona ny mety ho vahaolana heverinay amin'ny dianay satria le tena vraie solution nampatsiavinao androany dia ianao tsarovy reto zanakao rehetra tonga vao maraina raha makivaky ny tontolo andro miaraka izay raha makivaky ny herinandro aoka isy vesatra ny anaty tena hoe hiaraka aminao ary matoa hiaraka aminao dia anao zay ankasitrahanao mankasitraka sy misaotra raha io naran'i Jesosy amen mazotoerina vetivety verina vetivety le Jaona 8:29 tao Jaona 8:29 tozy Jesosy zay naniraka ao izy dia eto amiko tsy nandao aho irery izy satria za manao zay sitrany mandrakariva amin'dika teny fototra inko dia hoe zay naniraka dia miaraka amiko tsy nandao aho irery izy fa miara mandeha amiko satria za manao zay sitrany mandrakariva ny fomban'Andriamanitra zay midika hoe fiarahan'Andriamanitra aminao rehefa mitsodrano zany tsika hoe ny tompo ane ombanao dia dikan'izay dia hoe tsofoko rano mba hiaraka aminao Andriamanitra dia saintsainao amin'izay ny hoe rehefa ataontsika hoe mirava amin'ny fivoriana anankiray ka tsodrano pombana nomena an'ilay olona fenao anatin'ilay fombanana zany ny zavatra rehetra iza no omba n'Andriamanitra verina vedentsika ao amin'ny bokyny mpitsara
zavatra nitranga teo fiainana Gideona dia iverintsika amin'ny zavatra nytenenin' Jesosy io satria tokony ho miaraka amin'Andriamanitra ianao aorianan'izao fotoana hitatatatana mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny micro voamaraina izao mba tsy io lany fotsiny ny rora izay nitehirizina hatramin'ny weekend fa mba ho tonga tombontsoa sy vokatsoa amin'ny fiainam-panahy izay tonga manao sakrifisy voamaraina alohan'ny hatrika journée tsy maheno amainina voamaraina. Zao ny voalazany teny vakitsika ao amin'ny andininy fa 12 minaran' Jesosy. Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery. Izy Gideona tena mifanipaka zany tsika ry tena mbola miatrika ady be satria ny fijerinao anao dia lavitra be amin'ny fahitan'Andriamanitra anao. Ny fomba fijeran'Andriamanitra anao zao dia ilay voromahilalako ilay tsy misy clé nefa ianao mahalala fa ndraindray ianao manao toetram-borondolo irenao fa Andriamanitra mahita zavatra tsara satria ny fiafaranao no hita ny ary-teneniny. Rehefa miteny Andriamanitra fa hitovy endrika aminy ianao mety mbola ny andalina ianao fa ny zavatra hitan'Andriamanitra momba anao efa any amin'ny fahatanteran'ilay fanahafanao azy ao amin'ny endriny. Toiziko 13 minaran' Jesosy juge mpitsara toko fahenina 13 fa hoy Gideona taminy indrisy tompoko raha momba anay Jehovah nahoana nozon'izao rehetra izao zay aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nilazain-drazanay taminay hoe tsy nitondrana niakatra avy tany Egipta va Jehovah fa ankehitriny efa nafoy anay mihitsy Jehovah nanolotra anay ao tany amin'ny Midianina. Todika anjery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao vonjeo ny Israely amin'ny tany amin'ny Midianina tsy efa naniraka anao va. 15 indrisy tompoko ataoko ahoana ny famonjy ny Israely ndre ny mpianakaviko anie ny malahelo indrindra ao amin'ny Manase ary zany kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Raha atao amina fomba fiteny hafa dia hoe zahay ny fianakaviana sahirana indrindra ao amin'ny taranaka Manase ary eo amin'ny samy mpiray-tapo zanaky dada zany sady tsy anasa ny tena tsisy apoka tsisy nininona hoentina hiatrehana dia tsy azoko hoe maninona ny za no irahanao. 15 zay mihitsy ny mahatonga maniraka anao ianao tsisy nininina io mba hisongadina ny fahafenon'ny fiarahako aminao. Andriamanitra tsy mahay zay mihitsy no iarahako aminao mba hiavaka tsara fa tsy ny fahaizanao no ampiasako anao sy ahatafavoaka anao ary ampiasako anao ho an'ny hafa ianao tsy mahay mihitsy mba hisongadina ny fahaizako. Zany tsinitsininy zay mihitsy ny ampiasako anao sao ianao hevitra fa ianao zavatra no atonga ny lerinandro ilamina. Androany maraina averenao miloniny kely ny ao anatinao mba hahafahanao miankina amin'Andriamanitra, mba hahafahanao miantehatra aminy, mba hahafahanao miantoraka eo aminy. Ny lesona mahakasika amin'ny fombana tsy hoe tsodrano tenenina fotsiny hoe ombanao aneny tompo fa ny toetranao mila compatible amin'ilay fombana ary le toetra mahatonga an'Andriamanitra aneo ny fiarahany aminao dia ianao manetry tena amin'izao latsinay voamaraina izao fa tena tsinitsinina mila azy. Zay mahatonga ny Jakoba ny tenen'Andriamanitra fa kankana nefa izy le ho avadika Andriamanitra ho Israely. Amen. Mbola miakatra pasteur toy ataoko efa iravitsika dia ay Davida nanoratra amin'ny bokin'ny Salamo olotra hono izy eo anatrehan'Andriamanitra. Job lay mpanan-karena indrindra tany antsinanana manambara ny tena fa tsinitsinina hono izy nefa olona manan-katao manana maizy azy. Zay karazan'olona zay ry havana no omban'Andriamanitra sy erahana. Ka androany zany afaka hotsofina rano ianao hiatrika ny journée hoe Andriamanitra ne ombanao, Andriamanitra ne hiaraka aminao fa ny atonga an'izay ho hitanao dia miankina amin'ny ao am-ponao. Bezesta ve ianao? Fa raha bezesta ianao Andriamanitra tsy momba olona bezesta. Koa izy Andriamanitra ataovy hatramin'ny farany zesta ao dia fitao tsara mihitsy dia rehefa tsy vita dia atsoy amin'izay fa za rehefa nanao expérience fa tsy mahatonga lavitra ny zesta tena vetivety dia lany iny ary ny fiafarany zesta fa fambaraka. Za aloha ny ainan'izay tsy haiko ianao mety mbola tsy niainan'izany sotra an'Andriamanitra fa tsy mahatonga lavitra ny zesta, tsy mahatonga lavitra ny frériana, tsy mahatonga lavitra ny fiankinana aman-javatra mihoatra noho ny fiankinana amin'Andriamanitra. Miankina ny fahaizana tsy mahatafavoaka ny fahaizana, Jesosy ny mahatafavoaka.
mahafantatra olona ve ianao de ikarakara taratasy rehefa avy eo ho déçu ianao tonga am'le birao ianao hay vo affecté tamin'ny herinandro ambony de ahoana nefa andriamanitra afaka manokatra le taratasy amin'ny androany satria efa natao programme ny anao an'le izy a na iza olona fantatra ao a na iza olona tsy fantatra ao farany a zao am'izay confirmation tenen'i jesosy manao zay sitrany mandrakariva inona le hoe sitrany mandrakariva amin'ny teny anglisy de hoe to please God zany hoe manao zay afinaritra an'andriamanitra andriamanitra zany vonona niaraka aminao eto zany tsika tsy midiscute hoe inona ny tranga mitranga zay tokony hitranga rehefa miaraka aminao andriamanitra fa ny tena discute antsika de hoe miaraka aminao ve andriamanitra zao marain'izao zany tsika tsy ady hevitra hoe isokatra ve ny lalana tsy zay fa hiaraka amin'andriamanitra ve ianao fa raha miaraka amin'andriamanitra mantsy ianao asandrato ny lohanareo ry vavahady hidirany mpanjaka ny voninahitra misokatra ho azy io satria eo miaraka aminao andriamanitra teo izy jesosy mila manapa-kevitra ianao anao zay afinaritra an'andriamanitra inona ny mahafinaritra an'andriamanitra hebreo toko raiky amby folo andiny fahenina rehefa mandeha amin'ny finoana tandrema ianao amakivaky ny journée androany ka izavatra ataonao a renao mihitsy hoe tsisy finoana fa atao fotsiny aloha atao quand même moa zany fomba fiteny aza manao an'izany ny tena tsara de alors tsy manao akory raha vao renao hoe ohatrany tsisy finoana le izy fa raha anao ihany ataovy azo antoka fa misy finoana an'andriamanitra alohan'ny manao ninenina karakara zavatra ianao asio finoana hiatrika ny fianatokantranonao ianao asio finoana le izy zany tsy hoe hiatritsika de ohatrany hoe tia moa tsy azo ialana fa de tsy maintsy atao tsy hoe tsy maintsy atao ka na de tsy maintsy atao azy fa izavatra tsara ho ataon'andriamanitra ambadiky ny fijoroanao a am'izay finoana zay tsy hoe mino zavatra isika fa mino an'andriamanitra afaka ampitranga ny zavatra rehetra ny faharoa voalaza ny boky ny epistily a de zay mandeha araka nofo a tsy afaka manao ny sitrapon'andriamanitra amin'ny dika teny fototra izy de hoe zay mandeha araka nofo a tsy afaka manao zay afinaritra an'andriamanitra ataovy azo antoka fa raha andeha amakivaky ny journée anao amakivaky ny herinandro a aoka ny fanahy amenao anao a sy tarika anao fa rehefa mandeha amin'ny finoana sy mandeha amin'ny fanahy ianao a de faly andriamanitra de miaraka aminao izy a de tsy mila tsofina rano ny zavatra hitranga tranga ho azy satria eo andriamanitra miaraka aminao ho amorainy ny zavatra rehetra vavahady nikatina manjatonjato taonany a sokafan'andriamanitra tampoka efa tafitonao vao tonga saina hoe aika efa nisokatra kay amen zavatra mety nangatahanao amataonany a ataon'andriamanitra tonga ho azy eny satria miaraka aminao izy ozy izy mpanompoandriamanitra androany ny solution miaraka amin'andriamanitra ny secret mivavaka satria rehefa mivavaka ho amin'ny petera ianao de tsy possible sorena amin'ny petera fa lasa honena amin'ny petera ho azy ary ny objectif araka ny voalaza ny mpanompoandriamanitra teo a de mila feno jesosy a ianao avereno miaraka amin'andriamanitra mivavaka de feno jesosy taotsika hitsangana nofo afatana de ankasitraka an'andriamanitra ny amin'ny fotoana androany miva ny olona misokatra ny zavatra rehetra mikarakara andriamanitra satria le andriamanitra mikarakara mihitsy mahazo aina miaraka am'izay olona manatrika eto a misafidy a anetry tena anao zay tian'andriamanitra andeha amin'ny finoana andeha amin'ny fanahy misaotra ray amin'ny lalan'i jesosy a ny amin'ny fotoana maraina manginao amin'ny alalan'ny teny saotra fa ny teninao de mitondra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra zay mandre saotra fa ny teninao fanahy sy fiainana ary ny teninao fahamarinana marina manafaka any tsy ho andevo misaotra fa napatsihivinao zay androany fa ny solution tsy ny miaraka amina fahaizana na miaraka amin'ny talenta na miaraka man'olona na miaraka amin'ny kery fa miaraka aminao ataovy misy fandresen-dahatra vaovao amin'ny fiavaozana ao anatin'ny zanaka ao tsiraray avy raha hiatrika ny tontolo andro sy ny herinandro zay anapahatsapana anina faniriana sy etaety niaraka aminao ary nomenao secret mila mivavaka zay tsarovy zay kamo mivavaka manatrika eto mba hialy zany hongotana zay rehetra tsy nambolenao isy plaisir de prière am'izay ao ampony reto zanaka ao tsiraray avy reto mba napatsapana izy fa le tsy miresaka mihitsy ny tsy mety fa le miresaka mihitsy ny mety ary le miresaka aminao na de efa mety koa raha ny zavatra rehetra momba ny fiainanay a zany koa mbola dingam-bavaka iandrasanao anay tsy ao anaty problema ihany zay no miresaka aminao fa ao anatin'ny valim-bavaka ao anatin'ny fahafenona anatin'ny fahasalamana ao anatin'ny fandresena ao anatin'ny zavatra tsara be dehibe mitranga de tokony hivavaka zay satria objectif isan'andro a de mila feno anao zay tsarovy a zay rehetra tonga eto ho feno anao ho feno ny fahatsaranao amin'ny anara maherin' jesosy kristy avy nazareta amen mahazo toerana vetivety a
misy foana moa zany ny surprise isan'andro amen dia matoky fa le Andriamanitra ny surprise mahazo aina eo amin'ny toetranao tena kaikinao a manetry tena tsara hoe aza mandeha rery zany hoe aza mametraka ny tenanao mahay hoe misy zavatra mety hainao hoe fa tsy ny rehetra ohatrehanao to dia ho hainao daholo hoe tenenao zay izy avereno mila an' Jesosy ianao hoe amen na diplôma tsy mahatafita fa mila alefa mianatra ny ankizy ty sekoly ty mantsy le androany ty tsy sekoly hoan'ny ankizy mianatra fa sekoly hoan'ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany mila mianatra ny ankizy fa tsy ny fianarany no hatafita azy fa ny fiarahany amin'Andriamanitra resaka tamin'ny zanako tamin'ny début d'année scolaire hivavaka ho anao aza fa anisany angatahako tsy ho lasa 3 premier anao na hipasse classe fa mba hiaraka amin'Andriamanitra ianao mandritry ny ty année scolaire ty dia aoriana zay kosa mba 3 premier kosa zany hoe sady sisika ihany fa le tena principal le miaraka amin'Andriamanitra inona mety hitranga fa ataovy azo antoka fa mba miaraka aminy kosa ianao hoe amen tsy mitena hoe tena lavrary be zany tena fitondrana ny ankizy mbola misy combat zavatra be dia be fa mba le mbola côté ohatr' izay mbo zaraiko zany mba hampaherezana antsika courage ianao hoe amen fa miaraha amin'i Jesosy amin'ny terinandro ty zao mety mametraka objectif ianao hoe ty kosa tokony ho vita ty kosa ny tokony ho tratra ty tokony ho azo ty tokony mitsimbadika eto kosa tokony miova tsy mandany zany ary zazo mihitsy ny hivavaka mba ho tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa mampiomana anao tsy voatery hitranga zany fa miaraha amin'Andriamanitra mazava e sa mahita fa ohatran'ny misy olana mivandro amaraina tsy haiko ohatran'ny maheno ohatran'ny misy olana mivandro mangovongovotra mihitsy maheno aleloia tatsika hitsangana fantananao sy fifaliana sy fisaorana tsy enao ampifaliana ny tontolo andro omen'Andriamanitra vaovao amin'ny famindrapony ankasitrao izy mbola isa mivelon'aina ianao nentiny zaka ny fanahany ho tonga eto mifanatrehany misaora azy mankasitra misaora azy fa nandreteny ianao afaka hoentinao mamakivaky ny tontolo andro nampatsiaro Andriamanitra fa te hiaraka aminao izy ianao eky tokony mamaly hoe zako tompo te hiaraka aminao misaora azy mankasitrany amin'ny zavatra miandry ianao amin'ny terinandro ty ao ny asa ao ny raharaha ao ny andraikitra ao ny adidy misy zavatra impossible zay ohatry ny mba handrasanao amin'ny tompo ankasitrao sy saory azy misy zavatra ao tahaka ny hoe fikarakarana ny ao an-trano fifandraisana vady aman-janaka ao afontanao dia hisaory an'Andriamanitra aza atao mavesatra ny anatin'ny fonao le fiarahana amin'Andriamanitra atao mavesatra fa ny Andriamanitra afaka mikarakara ny antsipriany amin'izay rehetra mahakasika anao hisokatra ny lalana satria miaraka aminao Andriamanitra hovahana zay manahirana satria miaraka aminao Andriamanitra ho fafana sefaina ny trosa satria miaraka aminao Andriamanitra ho sokafana ny lalana manaraka indray afan'Andriamanitra mikarakara anao mihoatra satria miaraka aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy zay korotana hatramin'izay ho alamin'Andriamanitra naty ndray mpimasy satria miaraka aminao Andriamanitra tsofina rano anaran'i Jesosy zay rehetra ny hoe verinao ohatry ny vaty manakana be ohatry ny tsitsy zany zay anaovana azy amin'ny fomba tsotra anao nesorin'Andriamanitra an'izany satria miaraka aminao Andriamanitra mahita fa misy zavatra zay koa ohatry ny anatin'ny lohanao anatin'ny sainao ohatry ny blocage be mihitsy fa zay zavatra zay koa ho esorin'Andriamanitra rovahan'Andriamanitra satria miaraka aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen amen tena kaikinao Jesosy miaraka aminao hoe ianao koa miaraka aminy hoe miankina amin'ny tsara hoe tsy mahavita tena ireryntsika hoe aza mandeha rery hoe atao vitan'Andriamanitra zany hoe na tsy hitan'ny olona aza hoe amen na dia teneno izy mandehana amin'ny finoana hoe mba asio finoana hoe zay rehetra ataonao androany ohatra zany hoe anao sakafo ianao zany alleloia tsarovy amen manao sakafo ianao zany dia manandrana recette vaovao mba asio finoana le izy hoe mety ty aomby ty tena ho tsara hitondra révolution culinaire manerana ny domaine gastronomique international mba asio finoana fa tsy ohatrany nandefa CV pasteur ohatrany ray sy roa tsy hay aloha fa dia finona fotsiny le resaka finoana resantsika andro am'maraina raha tsy hay aloha le izy asio finoana mety io mahomby io zay mamaky an'io tonga dia resy lahatra verina vany tsy ilainay ianao tsy maninona aizandray manaraka ty zany ny finoana fa tsy hoe voalavina mandeha ny pasteur tsy nandahitra le fomba na voamaraina ty dia tonga sao atao fiarahana amin'ny tompo hoe courage anao dia aza morakivy tsy mivaly androany dia tsy valy mihitsy Andriamanitra manana fotoana
tiany hita fotsiny ny fonao a tsy miankina manjavatra fa miankina amin'Andriamanitra ray soariny tsodrano ahafahanao mamakivaky ny tontolo andro sy ny herinandro amin'ny anaran'i Jesosy. Ho marina aminao ny tenin' Jesosy hoe arindro izao ombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy ny fahataperan'ny journée fa ny fahataperan'izao tontolo izao. Matsiaro ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana hozy izy fa zany nanavitra anao, zany namonjy anao, ianao tsy miatrika rery ianao, ambara-pahafotsy ny volonao dia zany mbola isahirana ho anao. Atreo izay atrehan'androany ampifaliana fantaro fa miaraka aminao Andriamanitra, aza teren'Andriamanitra avelao izy azo aina. Izay mitranga androany isaory azy, izay mbola tsy mitranga androany isaory azy. Mandehana tsofina rano ho fiadanan'i Jesosy, famindrapony sy ny fahasoavany ho eo aminao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.